Hiditra eo amin'ny tontolo ara-pinoana indray kosa raha isika ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo amin'ny zato taona tanteraka moa amin'izao taona izao ny ekara Notre-Dame du Sacré-Cœur ambavahady mitafo ivony izany fankalazana izany mara moa dia nisy ny sorona masina lehibe izay notanterahina omaly. Omaly no nitotsaina ny ivo fankalazana ny fahadimapolo amin'ny zato taona ny ekara Notre-Dame du Sacré-Cœur ambavahady mitafo. Nanamarika izany fotoan-dehibe izany ny sorona masina lehibe izay nitariany son excellence monseigneur Razanak'olona Auton-Marie Arsène archevêque Antananarivo. Famarana isaorantsika amin'Andriamanitra izay rehetra vita ary ihany koa kinna amin'ny hoavy imoateny aminareo ny fanaovana an'io ny mopera anankiray izay nantany. Nanamarika ny fotoana ny fandraisana sakramenta ny hifankarezana na ny confirmation, ny fankalazana ny jobily mariage 520 taona sy 50 taona, ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo ray aman-dreny mihoatra ny 70 taona, ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo nanolo logo, ny tononkira sy ny feokira faneva, ny fitsofan-drano ireo asa fanatsarana ny fiangonana sy ireo fitaovana maro samihafa ihany koa. Araka ny fanampanazavana nomenanay dia maro ezaka vita amin'ny mpitondra sy ny kristiana tao anatin'izany fankalazana ny jobily fahadimapolo amin'ny zato taonan'ny fiangonana izany, isan'izany ireo karazana asa fanavaozana. Fa ny tena ezaka lehibe izay izay notanterahana dia ny hamerenana indray ny sekolin'ny paroasy. Tao aorian'ny fotoam-bavaka dia nisy ny fiaraha-misakafony lehibe.